Vatsimpana etny pasteur Barbier Kristina. Fa tsy menatra ny filazantsara aho, fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Amen. Vavaka isika. Ray zanaka fanamasina tsara indrindra, miankohaka manolana ny fahalebiazanao amin'izao maraina izao ary tianandratra ny anaran'ny masina satria Andriamanitra magaga sy Andriamanitra matahotra ianao. Mankasitraka amin'izao fofinaina, rivo vaovao, masoandro vaovao, raisinay aminao izao, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao ray malala. Ary dia faly izahay midera ny fahatsaranao ka hoy izahay hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, heniky ny vonahany ny tany rehetra. Amen. Misaotra Jesosy ny mbola amelaranao ny mofinaina, sakafinaina ho anay tsirairay avy, vatsim-panahy hoentinay amakivaky ny tontolon'andro. Mamindra foka miantra satria tsy mendrika an'izany fitiavanao izany izahay. Esoa izay rehetra tsy anao, tsakatsakana izay tsy afanay mandray ny fahazavanao, ny teny masinao. Sasaoranao madio izay mpamonjy. Fanahy masino, tary ho lalana izahay. Fanahy masino, ataovy aty anatin'ny tsirairay avy ny fankatoavana ny teninao. Mankasitraka fanahy masino. Aleluia. Amen. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta ry havana. Tratra izao maraina izao ary mbola mitombona amintsika lalandava ny fahasoavana omba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika ary koa ny fampiresana miaraka amin'ny fanahy masina. Inoy anefa miantso i Jesosy. Vakitsika ny filazantsara nosoratan'i Jaona. Jaona toko faha 12 andininy faha 4 ka hatramin'ny faha 50. Vakina zany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe Jean chapitre 12 verset 44 à 50. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jesosy niantso ka nanao hoe izay mino ahy dia tsy izaho no inony fa izay naniraka ahy. Ary izay mahita ahy dia mahita izay naniraka ahy. Izaho tonga amin'izao tontolo izao ho fahazavana mba tsy toetra ao amin'ny maizina izay rehetra mino ahy. Ary raha misy mandre ny teniko ka tsy mitandrina, izaho tsy mitsara azy, fa tsy tonga hitsara izao tontolo izao aho, fa hamonjy izao tontolo izao. Izay mandahay ka tsy mandray ny teniko dia manana izay mitsara azy. Ny teny izay nolazaiko, izany ihany no mitsara azy amin'ny andro farany. Satria izaho tsy niteny ho ahy, fa ny ray izay naniraka ahy. Izy no nandidy ahy, izay nolazaiko sy izay hotoriko. Ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny, koa izay lazaiko dia lazaiko araka izay nolazainy raiko tamiko. Amen. Ray masino, mana masinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Miantso i Jesosy. Averina indray izany. Inona no antsony? Filazantsara ny antsony. Ary fitiavana izao tontolo izao ho vonjena no antony fiantsona. Hoy ny filazantsara hoe fa tonga hamonjy izao tontolo izao izy mba tsy toetra ao amin'ny maizina izay rehetra mino azy, fa hanana ny fiainana mandrakizay. Ny maizina ve? Miloza indrindra amin'ny loza izany. Ny ratsy indrindra amin'ny faharatsiana izany. Izay ao amin'ny maizina tsy mahalala izay alehany. Izay ao amin'ny maizina mandroso ho any andafaka lalina. Ary dia tsy mahalala izany akory. Eny, izay ao amin'ny maizina tsy mahavita zavatra tsara. Ary ny aizina dia fahafatesina. Ao amin'ny maizina nefa izao tontolo izao.
Ary ny fanjakany maizina no eto amin'izao tontolo izao hatramin'ny nidiran'ny fahotana. Ohatra vitsivitsy no ambara aminao amin'izany hoe aizina amin'izao tontolo izao izany. Jereo anie ny mpianakavy miady mikorotana ka mifampitory eny amin'ny tribonaly, miady lova, miankohonana, mikorotana, mitady izay isarana ny mpivady, mikatsaka ny divorsa. Ary dia betsaka ihany koa ireo fahabibiana maro samihafa rehetra, ny fanolanan-jaza ankehitriny hatao sorona, famonoana zaza tsy manan-tsiny, fahabibiana mahatsirafina ireny, ny firenena mitsangana hamely firenena, miady ny fandatsahan-drary atraizatraiza hatramin'ny isian'ny tantaran'olombelona ka mandraka ankehitriny. Indrindra amin'izao andro lazaina hoe andro ny fandrosoana izao. Eny, ny asan'ny tsy olay maro samihafa ny fanompo-tsapy, ny fanompona razana. Reny rehetra ireny, asan'ny maizina daholo. Eny, ny maizina sy ny vokatry ny maizina sy ny aizina no mampisavorovoro izao tontolo izao tsy misy farany izao. Te hamonjy tena nefa izao tontolo izao. Kanefa de loza fa vao maika ara mamono tena. Mba miantso ny firenena sasany hoe isiny fandriam-pahalemana. Miezaka mitady izany fandriam-pahalemana izany fiadanana nefa dia mamafiady sy vao maika manetsika ady aza ka inona no ataony basy amantafondro sy bomba mipandripaka no ireharehana. Nahoana re? Fa dia nahoana loatra re? Ao amin'ny maizina ka tsy mahavita zavatra tsara, mandroso ho any akady, kanefa tsy mahatsiaro tena akory. Izany no atao hoe maty fahavelony sahady. Fa ny filazantsara izay ambara aminao. Jesosy anefa miantso, ary efa niantso izy, ary mbola miantso ankehitriny, ary mbola hiantso. Te hamonjy izy, ary izy irery ihany no mpamonjy mahavonjy. Endre izany antsony tena filazantsara tokoa. Fa hoy izy hoe izao tonga eto amin'izao tontolo izao ho fanazavana, mba tsy toetra ao amin'ny maizina zay rehetra mino ahy. Jesosy ny fahazavana ry havana, ary ny mazava no soa indrindra amin'ny soa rehetra, ny mahafapo indrindra amin'izay mahafapo rehetra, izay ao amin'ny mazava mahalala tsara tany alehany ry havana. Mahita ny loza izy ka mandositra izany. Tia ny tsara izay rehetra mitoetra amin'ny mazava, ary mahavita zavatra tsara satria ao amin'ny mazava. Ary ny fahazavana dia fiainana. Ny fiantsony Jesosy ary dia mandroaka ny aizina, ary manafaka izay rehetra teo afaka ao amin'ny maizina, ka mitondra azy hoe ao amin'ny fahazavana mahagaga. Tonga hamonjy izao tontolo izao tao amin'ny fanjakany maizina Jesosy, mba hanome azy fiainana mandrakizay ao amin'ny mazava. Tsy tonga hitsara izy ho izy na hanameloka, fa nofoanany tenany tamin'ny nakany endriky ny mpanompo sy ny natongavany ho manam-pitovena amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanatarehy olona izy, dia nanetsy tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana. Nidirany Jesosy ny haiziny izao tontolo izao, ka nanaiky hibaby ny vokatry ny haiziny izy, dia ilay famonoana mahatsiravina niatra tamin'ny teo Golgota, mba handresy amin'ny vonahiny mamirapiratra ny heriny maizina indrindra. Ary izany fandresen'ny haizina izany indrindra dia nitsanganany tamboninahitra mamirapiratra no nazahoany miantso hoe
izaho tonga amin'izao tontolo izao ho fahazavana mba tsy toetra ao amin'ny maizina izay rehetra mino ahy. Ay zary, izaho sy anao ry olombelona. Ay zary, izaho sy anao ry mihay noho ny antsony Kristy o. Reko sy renao ve ny antsony? Ary mba harako sy arahanao ve zany antsony zany? Miantso antsika izy ao amin'ny fahazavany mahagaga. Ny filazantsara ny fahamarinana toriana amintsika isam-potoana no antsony sy heriny ho famonjena antsika hiala ao amin'ny maizina. Ka hiainantsika amin'ny mazava amin'ny fiainam-baovao. Fa ny vokatry ny mazava ho izy dia ao amin'ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana mamantatra izay ankasitrahan'ny Tompo. Fa nahoana no mbola manjaka eo amin'ny kristianina ary ny fankahalana, ny lolo-po, ny fahatezerana, ny adilahy, ny fikorontanana, ny fiatsaram-belatsia, ny tsy fitiavana, ny fanompo-tsampy, sy ny sisa izay asan'ny maizina tsy mahavokatsoa. Satria na dia tonga aza ny mazava, dia aleon'ny olona ny maizina toy izay ny mazava satria ratsy ny asany. Na dia miantso aza Jesosy sy fahazavan'izao tontolo izao. Firenena sady tsy manaraka no manda, ny mpihaino maro katamana ao amin'ny fahamazinana sy mikiribiby ao amin'ny fahamazinana. Izany no iainany isanandro. Minia manampitsofina tsy handre ny teny soa mahafaly. Minia manakipo-maso tsy hahita ny mazava. Manamafo tsy handray ny filazantsara. Ry havana malalo, ry havako, sady mahafaly no matahotra tokoa ny mandre ny filazantsara. Tena filazantsara ny filazantsara. Eny, tena teny soa mahafaly tokoa ny antsony Jesosy. Fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Kanefa araka ny teny teo hoe raha tsy inona izy, raha lavina izay ambarany, raha toherina ny teniny sy ny antsony, dia loza kora loza, fa hitsara sy hanameloka izy amin'ny andro farany, ary tsy ho azo ialana mihitsy izany. Ny teny izay nolazaiko ho Jesosy, izany hany no hitsara azy amin'ny andro farany. Aparitaho ny filazantsara. Toreo ny filazantsara. Na handray ny olona na tsy handray ny olona, aza reraka mitory ny mazava. Ary izany no tokony torintsika ny filazantsara. Fa ny filazantsara dia Kristy Jesosy. Toreo Kristy, ambarao Kristy, aparitao Kristy. Fa betsaka ny mbola miaina ao anatin'ny aizina. Mila famonjena. Izaho sy anao no fidin'ny Tompo manokana hanambara ny mazava. Mandehana amin'izao tontolo izao. Toreo ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra hoy ny Tompo. Koa aokatsika ary tsy hatoritory amin'izao andro farany izao. Ry mpihaino ny filazantsara, aokatsika tsy ho variana, ry mandre ny antsony Tompo. Nda hoenontsika tsara amin'ny sofina matsilo ny antsony Tompo. Nda ho raisitsika amin'ny fototsotra ny teny soa mahafaly izay lazaina. Ary mba hiezaka antsika ankatoa amin'ny fo marina sy madio, fa fiainana mandrakizay ho asianao tokoa izany. Tiatsika Jesosy, naniraka atsika Jesosy,
ary mbola hitsaratsika Jesosy. Mandehana raha amin'ny mbola atoandro. Mbola nomeny tombotombonandro izao sy ianao. Anambara zany filazantsara izany. Ino ihany miantsony Jesosy, fa mbola miantso Jesosy. Azy rery ny voninahitra, antsika tsirairay avy, ny fankatoavana ny teniny ary ny fanambarana ny mazava amin'izao tontolo izao. Aleluia. Amen. Vavaka isika tokoa. Saotra Jesosy malala, mankasitraka amin'ny fitiavanao sy amin'ny famindramponao. Ianao ilay teny tonga nofo, filazantsara marina. Saotra anao satria tsy navelanao iainao anatin'ny aiziny izahay, tsy foinao aneny havery anay, tsy sitrakao ny afatesany ratsy fanahy ho ianao, fa mba ialanay amin'ny lalanay no tadiavinao Jesosy, ka hibebahanay ary koa hanoloranay tena ho fitaovana mahery hanambara ny filazantsaranao. Jesosy io, bebaka eto anatrehanao Jesosy. Tsy tanteraka eny izany sitraponao izany. Mbola olombery ka dia diovy amin'ny rahanao soa isan'andro. Sasao Jesosy amin'ny rahanao soa isan'andro, mba ny antom-pisianay ho voninay sy ny anaranao rery ihany hanambara ny mazava. Andehananay ihany koa amin'ny mazava. Ianao ny filazantsara. Ka fio ny fanahy masinao zahay Jesosy, tsy maefa na inona raha misaraka aminao. Ka dia tantany ny tsirairay avy ary Tompo indrindra ny fiainanay mbola ao anatin'ny aizina ankehitriny Jesosy io. Efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Fanahinao mahery eny, ampibebaka anay hatrany handehananay amin'ny mazava. Ary efa nateraka indray zahay, nahazo maimaimpona avy aminao, hizara maimaimpona koa ny filazantsaranao, mba ny lohalika rehetra ihany koa ka eo anatrehanao, ary ny lela rehetra hibera ny fahatsaranao ry ilay Jesosy fahazavana. Tsofrano ny zanakao tsirairay avy amin'io Jesosy, hamakivaky ny tontolon'andro. Fa ny fitiavan'Andriamanitra iray nanomeny ny zanan'ilay tokana ho fahazavana izao tontolo izao. Amen. Ny fiainantsika, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, nanolorany tenany teo Kalvari, ka nolazainy amiko hoe fitiavana mandrakizay, sy nolazainy aminao koa fitiavana mandrakizay no nitiavako anao hoy ny Tompo, ary ho ampy anao ny fahasoavako. Ary ny fiadanan'i Jesosy mihoatra noho ny fahalalana rehetra ny amen ny fosy fanahintsika isan'andro. Hoy ny Tompo hoe fanaka voafidy eo am-pelantanako ianao, mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ho anao Kristy Jesosy, ny saotra, ny haja, ny dera, ny voninahitra, ny hery sy ny fahefana, hatrizay ankehitriny ary ho mandrakizay. Amen.